tomboko lasy tomboko vavy rehefa nanohy fianarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy de raha ohatra ka io zany no ahafahany zanako manohy fianarana de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba ahafahany zanako manohy fianarana ny ivelany efa tsy filoha-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika efa filoha venao tsy filoha tam'izany tompoko noho ny fitiavan-janaka fahitanay anazy malona ny 29 marsa 4 ity zay tao afara ny falanian'ny filo zay mitondra kehitriny zay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatam-pirenena ny mahavaza ara-taratasy azy manahelo izay satria nitolona tam'izany tao hoe 29 mars 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro nitolona tam'izany de nifiadina tamin'ny mpanjanatany na ny vaja fantanina mipetraka ho anay zay ny dinamika de hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsangana ny vaza kalazana zany zavatra zany satria ohatrany maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha fahitanay zay ny dinamika azy aminay zay ny dinamika de tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manososy ny souveraineté ny malagasy ny fandriana-pirenena tsika mihitsy ny ano voahososo ka sarotiny izay tokony tadidina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika de mazava tsara fa fiarahamonina anankiray zay mpanavakavaka izy io misy ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'lay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay zay tena vitsy de vitsy no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy teto amin'ny firenena ireo ilay natao hoe vazaha taratasy fa ilay ataontsika hoe maro anisa malagasy indizaine kosa dia natao fitaovana ampanakarena ireo vitsy anisy ary ireo maranisy ireo ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny tenenana an'izany hoe natao fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo mba ho tombotsoany ny frantsa sady ho tombotsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay ary tadio tsara fa mafy de mafy ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany nisy tamin'izany ny atao hoe 10 andro 20 andro 30 andro zay nahatonga ireo titran-drazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany satria tsy rariny ny zavatra nisy teto Madagasikara
tomboko lahy misaotra tomboko vavy